Tolony fonina kosa no maratsika ny fampalalam-baovao nosokafana tamin'ny fanompoam-pivavahana ny fankalazana ny fahafolo taona ny mpiava na ny mpikabary arivo avaradrano izay nitanterahana teo anivon'ny METM atao sabotsy namena tao tamin'ny omaly. Raha kely no ny antoboanareo dia lehibe no hiafaranareo. Izay no teny nentina nakana lesona tamin'izao fankalazana ny fahafolo taona ny mpiava na ny mpikabary arivo avaradrano izao. Efa niparitaka erana avaradrano ny mpiava ao Analamahitsy, Ambatobe, Ambotra Rahabo, Sabotsy Namehana, Lazaina ary Soavimerina na dia maro aza ny sedra tao anatin'izay folo taona izay. Hetsika maro no entina ankalazana izao fahafolo taona izao dia ny ara-panatanjahantena fotasety sy ny ara-kolotsaina fifaninanana miantsa tononkalo sy kabary. Anisan'ny ezaky ny mpikabary ny iarovana ny teny malagasy amin'izao firoborobon'ny teknôlôjia moderna izao sy ny anajan'ny malagasy ny soatoavina izay efa miendanja tokoa. Efa miparitaka tokoa ny kabary malagasy. Anisan'ny tonga nanotrona niaraka tamin'ny filohan'ny mpikabary malagasy ny filohan'ny mpikabary any Frantsa izay tany no namaranana ny fankalazana ny 550 taona ny mpikabary malagasy na ny Fimpima.